tompoko lahy sy tompoko vavy. Resy lahatra izay fa didy sy fahendrena ny mamerina ny fiandrianana sy ny fahefana any amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana, satria izy no andriamanjaka ary ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra. Ny malagasy irery ihany no afaka manapa-kevitra amin'ny hoavin'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana, ary tsy tiany raha olo-kafa no hanapa-kevitra amin'ny toerany, satria tany manana ny fiandrianany i Madagasikara. Izany fepetra raisina izany dia mifanandrify indrindra amin'ny fitakian'ireo fireneny lehibe mandala ny demokrasia ary miady ho an'ny fanatotoloana ara-drariny. Satria tokoa mantsy na iodi-kavy tsika na iodi-kavanana dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no vaolana ary lalatokana tsy maintsy ivoahana amin'izao olana misy eto amin'ny firenena izao. Dingana iray makany amin'ny fanovana izany, satria malalaka ny fifidianana ary tsy misy intsony ny teritery eo amin'ny mpifaninana. Mariako fa ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fifidianana dia tsy maintsy ataontsika ao anatin'ny mangarahara sy ny famarinana tanteraka. Koa manomboka izao dia tsy ny mpanao politika intsony no mifandresy lahatra, fa ny vahoaka no resena lahatra, satria izy no tompony teny farany. Noho izany dia manainga ny antoko politika, ny fikambanana, na miankina na tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena ary indrindrindrindra ny tanora ny tenako mba hiaraka andray andraikitra amin'ny tanjona lehibe tiantsika hotratrarina. Izay tsy inona izany fa ny fanaovana ny fifidianana madio sy mangarahara araka ny voalazako teo, ary indrindra ny fananganana fiarahamonina tony, milamina, manaja ny sotoavana malagasy sy ny sata republikana. Makasitraka anareo sahady amin'ny fiaraha misalaha, tompoko lahy sy tompoko vavy. Sarotra sy lavitra nefa ny lalana nosafidiantsika mba ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena, koa mila ezaka avy amintsika tsirairay avy izany. Nandalo fotoan-tsarotra ny firenena ary ny tanindrazantsika tato anatin'ny 50 taona. Mbola tsy manolatra ny ratra-po sy ny takaitra napetraky ny krizy ny fanesy dia ny ratra n'ireo namoy ny avana noho ny tantara nolalovan'ny firenena nanomboka ny 2,790 raiky amin'ny 790 ray sy 1000 ary ny taona 710. Sarotra amintsika ny anadino izany rehetra zany. Averiko sy amafisiko etony fa manaitaina sy manohina ny fo rehefa mieritreritra izany rehetra zany, satria lafo dia lafo amintsika malagasy ilay sandrany fahafahana. Koa amin'ny anaran'ny firaisan-kiny ao anatin'ny fahasamihafana no anaovako izao antso avo izao ho an'ny foko 80, faritra 20, ny distrika 13 ny commune 510, ireo vahiny rehetra mila ravinahitra sy miary eto amin'ny Tinozity ary indrindra ny sambatan'olona. Fa asa vadidrano ka tsy vita raha tsy fanakonana ny fanorenana sy ny fametrahana lamina rehetra ara-piarahamonina sy ara-toekarena eto Madagasikara. Araka ny efa nambarako anareo vahoaka malagasy dia ny kely iaina mandrakariva izahay nanao izay tratra nandritra izay volana maromaro lasa izay. Lehibe ny fitokisana napetraka reo tamiko
ary isorako anareo era-po era-tsaina izany. Eny, na dia ianareo tsy mitovy hevitra azy dia isorako ihany koa, satria na dia mafy sy enjana aza ny adidy antsoroana dia tsy emotra isika fa ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy ho an'ny firenena. Ny aizina dia mbola azava koa aoka isika tsy hovery fa na ambony ihany ry mpiray-tanindrazana, satria miara-manantena fa tsy maintsy ibalika ny anjara masoandro. Manana finoantsika ary misarika anareo koa mba anana finoana azakivy ary matanjaha fa tsy maintsy isy vokany miezaka sy ny tolona iaraha-manao fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Ny taona 14 no ametrahantsika ny tena fototra ho an'ny Madagasikara vaovao nakany amin'ny Repoblika faha-efatra. Eto am-pamaranana dia mamela ahy anareo mba hizara aminareo ireto teny filamatra ireto. Tsy mora ny lalana makany amin'ny fahafahana. Ilaina ny fiara-mientana daholobe amin'ny mahavahoaka iray ny tsy vaky azy, hijoro sy andala ny fitiavana ane ny rehetra. Ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana amiko, faly ny tenako miarahaba anareo tratra izao farany taona 7 izao, ary mirary koa mirary ny taona vaovao 7 mba ho taona aziny, taona feno fanantenana, fahombiazana sy fahasambarana ho an'ny sambatan'olona sy ny tokantrano tsirairay avy. Apetraka tanteraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny momba antsika tsirairay avy sy ny malagasy rehetra. Inganie ho tahiny Jesosy Kristy Tompo isika rehetra ka iaina ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fifankatiavana tanteraka. Sarobidy ny fifankatiavana, masina ny tanindrazana, misaotra tompokilà, mankasitraka tompokovavy. Inu si